omaly kosa no teraka sy nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny aji misy ny sarin'ny Papa Raimasina François ka tetsy amin'ny hôtel Ibisy Akorondrano no nampahafantariny postra malagasy tamin'ireo tompona andraikitry ny fiangonana katolika izay notary ny kardinaly Monseigneur Tsarazana Désiré. Nanotrona izany ihany koa ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Christian Ramarola. Ity etsika ity moa dia natao indrindra amin'izao fitsidian'ny Papa Raimasina any Madagasikara ny volana septambra izao. Fanadiadina ao amin'ny sariny Mamy Rasoanevo. Voninahitra lehibe ho an'ny Papa Raimasina, Papa François, ho an'ny fiangonana katolika ary ho an'ny Madagasikara iray manontolo ny fanotan'ny postra malagasy ny ajiana tempra misy ny sarin'ny Papa Raimasina amin'izao fitsidian'ny Papa ny Madagasikara afaka herinandro vitsy izao. Fanomezana lanja ny fahatongavany Papa Raimasina eto Madagasikara ka enikajy ny voninahitra ny fiangonana katolika ary ny firenentsika ihany koa satria sady fahatsiarovana izy ity ny ihany koa mampahafatotra ny Madagasikara maneran-tany ka dia voninahitra sy azo ao antsika malagasy ka tena mahafaly ny hitsika nataony posta izao. Ao anatin'ny olo-malaza i Papa Raimasina ary isany manatantara ny hitsidiany any Madagasikara. Rariny loatra raha manonta aji misy ny sariny ny postra malagasy. Fanao ny postra eran-tany zavatra izay ka noho izao fandalovany Papa Raimasina eto amintsika eto Madagasikara izao dia nanapa-kevitra izahay atao amin'ny postra malagasy fa hamokatra timbre mba hanamariana izany fandalovany Papa Raimasina eto Madagasikara izany. Marina fa tamin'ny fandalovany Papa Jean-Paul II teto tamin'ny telopolo taona lasa zay dia efa nanao toy izao ihany koa tsika efa namoaka timbre ihany koa tamin'izay fandalovany Papa Jean-Paul II zay dia izay ihany koa zany zao konferentsika zao amin'ity fandalovany Papa Raimasina François tito. Misa ray tapitrisa no antota tamin'ity haji mitetimbidy arivo ariary misy ny sarin'ny Papa Raimasina ity. Amin'ny alatsinainy izao dia efa ho hita eny amin'ny bureau-ny postra malagasy manerana ny nosy izany.